Salama daholo andao raha irisantsika ny mahakasika ireo varika izay tratra tany Thaïlande tany tamin'ity herinandro ity. Izay isany mampiavaka ny Madagasikara moa ny fananana an'ireto karazana varika ireto ka tsy tafiry raha tsy ao Madagasikara irery ihany no misy azy ireto. Fa ny mahagaga ny be sy ny maro dia nahoana no nahatonga an'ireo varika ireo efa ny Thaïlande no tratra fa tsy mba nisy nahita mihitsy ny nanondanana azy ireo nakany Thaïlande izay. Ka eo indrindra ny mpametra-pantanena be sy ny maro amin'izao fotoana izao mety ho iza daholo no ambadika an'izao raha izao ka io no fakafakaintsika ato anatin'ity video ity. Ka manasa anao hanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany ary manasa anao hanao komantaira ambanin'ity video ity mba ahafahana mandravona ny hevitra rehetra na fantsika video manaraka eo. Aza dino ny like ny chaîne-natsika, tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne-natsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefana misy sy tongataota gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga dia vavana ndahary. Matetika isika maheno ireo harem-pirenena ho an'i Madagasikara no tratra any ampitan-dranomasina any. Ka efa matetika hita izany ary tsy voasambany moa izao no nahenontsika an'izany. Fony efa ela be dia efa misy foana ireo harena izay tratra any ampitan-dranomasina any. Toa andry Bois de Rose moa zao dia amina conteneur maromaro mihitsy no tratra efa any amin'ny farodranomasin'olo-kafa any no tratrarana an'izany. Ka io no mahatonga ny voaka metra matanina indraindray amin'ilay hoe tena manao ny asany tokoa ve ireo mpiandry sisin-dranomasin'i Madagasikara manoloana izany fanondanana isan-karazana izany izay tsy tratra ao Madagasikara ao fa efa ny ampitan-dranomasina ao vao tratra. Izay aloha ny mahakasika an'iny. Teo ihany koa ny raharaha volamena izay tratra tany Dubai sy tany amin'ny toeran-kafa izay tsy tratra mihitsy ny voahan'izy ireo raha tao Madagasikara tao fa efa ny an-tanin'olona any vao hoe tratra ireo volamena izay amina kilao maromaro mihitsy. Ka ny mahagaga sy mampametra-pantaniana dia ny hoe iza daholo ny tompon'antoka sy tompon'andraikitra amin'ireny fanondranana harem-pirenena izay hita matetika ireny ary tsy kely izany fa tena harena maro dia maro no ahondrany ireo sarangan'olona vitsivitsy izay efa zatra manango-karena amin'ny fanondranana harem-pirenena izay tokony ho an'ny Dimsfara sy ho an'ny taranaka malagasy iray manontolo. Mpametra-pantaniana ihany koa ny amin'ny hoe fitohizany ireo raharaha sy fanadiadiana mahakasika ireo tranga rehetra izay nisy hatramin'izay ka hatramin'izao satria malaza kely ao anatin'ny herinandro fotsiny ny fanondranana isan-karazana zay dia aveo toa lefilefy tsy dia ahitana tohiny firy ny mahakasika an'izay raharaha izay hany ka tsy voafongotra hatramin'ny fakany ireo rehetra tena tompon'antoka sy tompon'andraikitra amin'ny fanondranana ireo harem-pirenena izay ka io ny mahatonga ny voaka malagasy sy miteny foana amin'ny hoe isika malagasy zany no mangetaheta ambony lakana ka isika malagasy ihany koa no lasa tompony maniry ny atiny amin'ny harena izay tokony iadanantsika hany ka lasa ny hafa sy ireo vahiny no miadana sy migalabona amin'ny harem-pirenena ho an'ny malagasy. Matetika isika mahita ireo mpitrandraka izay fady ranovana sy ao anatin'ny fahantrana kely ireny ny matetika hitantsika avy hatrany dia tratra ary iharan'ny lalàna. Fa ireo tena azo lazaina hoe gros poisson dia matetika tsy dia tratra foana mandraka ty androany nefa ireny ny tena mahangon-karena sy mahazo volabe amin'ny fitrandrahana sy ny fanondranana ny karazana harem-pirenena isan-karazany. Nefa ny voaka kely izay fady ranovana indray no lasa mijinja ny vokatry ny adalan'izy ireo ka ireo voaka kely izay sahirana mitady haniko hoanina izay tena mitsolopolopy ireo no matetika iharan'ny lalàna ary ireo no matetika tratra ny fanagadrana sy fanasaziana izay hany ka lasa ireo voaka kely fady ranovana no lasa ohatra hampitahorana sy hamaizana ny hafa mba tsy hanaonao foana mahakasika izay karazana fitrandrahana sy ny fanondranana izay. Nefa ny fangatahany voaka tsirairay dia tokony ireny izay tena manangon-karena sy mahazo volabe amin'ny fandranana harem-pirenena ireny tokony ireny no atao ohatra ary tokony ireny no atao fitaratra amin'ny fanasaziana ary tena tokony hosaziana hentitra dia hentitra rehefa tratra amin'izay mantsy mba tsy ho hisy tsony ny fanondranana isan-karazany izay tsy mbola mitapaka mihitsy mandraka ty androany. Manoloana izay dia indro ary fa nisy trangana fanondranana varika na ihany koa lemurien izay avy tao Madagasikara tao nahondrana antsokosoko dia karazana varika maromaro mihitsy moa izany nahondrany ireo tsy matahtody sy ireo izay efa zatra manangon-karena sy mangalatra ny harem-pirenena izay
ka tsy tratra mihitsy mo ireto varika ireto raha mbola tao Madagasikara fa ny mahagaga ny be sy ny maro dia efa tany Thaïlande izy ireo no tratra ary ny mpitandro filaminana sy ny mpanaramaso tany Thaïlande tany no natratra azy ireto avy dia fantatra izy ireo fa avy tany Madagasikara no natratrarana azy ireto sy ireo olona izay nitondra azy izay mbola tsy navoaka andreo mazava mo ny tena ambadika an'izao raha izao sy ireo olona izay tratra niaraka tamin'ity varika ity ao anatin'ny raharahana fanondranana ireto harem-pirenena ireto ka dia mbola ao anatiny fanadihadiana tanteraka ny fanjakana amin'izao fotoana izao mba hijerevana ny rarina sy ny hitsiny ary ny marina izay tena miafina ambadika n'itony fanondranana varika itony. Ny varika moa dia isany biby anankiray izay mampiavaka an'i Madagasikara amin'ny nosy hafa ny fananany karazany ireo varika izay tsy dia hita firy any amin'ny firenen-kafa any fa ho an'i Madagasikara rery ihany ny tena ahitana an'izany karazana varika izany raha oharina amin'ireo firenena izay samy manana an'izany. Eo anatrehan'izay rehetra izay dia samy naneho heviny tsirairay izay efa hitantsika matetika moa ny fanehoan-kevitra n'ireo izay mpanositra an'ity fitondrana ity toa Andriafanilo Soerinève sy ny maro hafa milaza moa izy ireo manoloana izay tranga izay fa voan'ny masobe tsy mahita ve ireo mpanaramaso sy ireo mpiandry sisa tanin'i Madagasikara raha toa ka nalefa antsokosoka anatin'ny sambo ity resaka varika ity hoy ny sasany. Ao ndray ireo milaza raha ohatra ka nalefa amin'ny avion izy ity dia voan'ny masobe tsy mahita tahaka izany ihany koa ve ireo rehetra mpanaramaso ao amin'ny resaka ity orinasa mpitaterana anabakabaka ity hoy ny sasany. Tsy hafa miala amin'izao ianareo hoy Fanilo Soerinève fa ianareo dia isany tompona andraikitra amin'ny fanarahamaso ny fivoahany ity zavatra ity ka tokony ho entsitra sy ho sarotiny ianareo manoloana izao rehetra izao ary samia tena manao asany amin'ny fony tsirairay hoy isatrany fa izao kosa dia tsy rariny raha toa ka ny harem-pirenena no misy manondrana tahaka izao nefa ianareo izay tena tompona andraikitra amin'izao raha izao dia toa voan'ny masobe tsy mahita avokoa hoy isatrany. Nafanafana ihany moa ny fanambaran'ny Fanilo Soerinève izay tao amin'ny pejiny tao. Misy ny fitononana anaran'olona mihitsy moa izay nataony tao amin'ny pejiny tao izay tsy tononoko eto moa izany fa anjaran'ny Fanilo Soerinève iny izay tsy mbola nahitany porofo moa izy ity fa araky ny fahafantarako azy dia ny hypothèse ihany no nataony manoloana an'izao trangana fanondranana varika izao ka dia eo ampiandrasana ny tena zava-misy marina mahakasika an'ity resaka varika izay tratran'ny Thaïlande ity isika amin'izao fotoana izao. Izay ny mahakasika an'iny resaka fanondranana varika izay tratran'ny Thaïlande iny ka misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny manao commentaire ambanin'ity video ity mba ahafahana mandravona ireny hevitra rehetra ireny novatsika video manaraka eo. Tsarovy ny milaiky ny video antsika ary aza dino toroko izany hatrany miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay lefa any amin'ny sisy tamoatao gasy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.